c'est une école spécialisée pour les sourds et malentendants, ici aux alentours de Thomas. C'est une école du niveau primaire. Il y a la classe préscolaire, le niveau primaire. Et après le niveau primaire, ces jeunes-là, ils voudraient continuer en cette classe qu'on appelle classe pré-professionnelle pour apprendre un peu le métier. Misaotranao ndray zay ry Jesosy io fa nazo ity fotoana ity indray ahafahanay mandre ny teninao. Dia ampio mandrakariva izay hitandrina izany didinao izany avy amin'ny teninao ka tsy ho ampiasanay amin'ny tsy izy izany teninao izany. Voninahitry narinao izao afaka izany. Amen. Riseko lady malala ho amina rehetra ny fahasoana sy fiadanana mba amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao alahady fa enina manaraka ny trinité izao dia voalahatra ho toriana ny ten'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Matio. Matio 5:17 ka hatramin'ny 5:7. Matio 5:17 ka hatramin'ny 5:7 toy izao mivaky ny teny anaran'i Jesosy. Aza ataonareo fa tonga aho andrava ny lalàna na ny mpaminany. Tsy tonga aho andrava fa anatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandrapa foana ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendron-tsoratra iray aza mandrapatanteraka izy rehetra. Zany nazovo no mamany anankiray amin'ireo dimy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Nazovo no mankatoy sy mampianatra ireo dia izy ny atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Amin'ny fiarahamonina any ampianarantsika any dia misy ny antsoina hoe lalàna. Eto amin'ny firenena misy ny antsoina hoe lalam-panorenana. Ao amin'ny fiangonana koa dia misy zavatra tahaka an'izany. Matetika ny lalàna dia raisitsika ho fampitahorana, ho vesatra, ho zavatra ratsy. Kanefa raha ny marina dia misy zavatra tsara ao ambadiky ny lalàna. Tao raisina ohatra hoe ny lalàna any an-tsekoly ohatra. Tsy mahazo manao tara ohatra. Tsy mahazo manitsaka latabatra ohatra. Tsy mahazo misakafo ao am-pianarana. Rehefa mandeha fampianarana tsy azo atao misakafo ohatra. Dia ireny rehetra ireny raha ohatra hoe tsy mandinika isika dia somary manahirana antsika ilay izy mavesatra indrindray ohatra hoe noantsika ao am-pianarana dia intsika fa hisakafo ao am-pianarana. Na hoe tsy tiantsika le taranja ho atrehana dia manao tara isika ohatra. Fa raha mandinika tsara isika dia misy zavatra tsara ao ambadika ireny. Satria izao raha misakafo ianao ao am-pianarana dia lasa tsy mifantoka amin'ny fampianarana izay miseho sady tsy manaja an'ilay mpampianatra ohatra. Raha ohatra hoe zatra manao tara ianao dia lasa tara foana ianao any amin'ny zavatra alianao any satria lasa fahazarana ratsy manao izany. Raha ny ato amin'ny baiboly indray ny jerena
dia ina moa ny foto-kevitra ny lalàna fitiavana an'Andriamanitra sy namana. Zany hoe ambadika ireo didy maro be nampianarana antsika ireo dia fitiavana ny ambadika ireo. Rehefa tsy mamono olo tsika dia fitiavana namantsika izay. Rehefa tsy mangalatra ny fananana namantsika dia fitiavana izay. Noho izany dia ny lalàna rehetrarehetra izay nomen'Andriamanitra dia mahasoa avintsika avokoa. Mety misy tsy takatritsika indraindray hoe inona ny antony, fa zao mahasoa antsika avokoa ny lalàna izay nomena ato amin'ny Baiboly. Ka manatanteraka ireo lalàna rehetrarehetra ireo no nataon'i Jesosy. Misy manko mietrrehetra hoe nanova zavatra Jesosy, kanefa tena mifanohitra amin'izany mihitsy ary. Raha jerentsika zao ny Matio 5:9 ihany eo dia hitantsika fa manamafy mihitsy ary Jesosy hoe tena ilaina. Efa voalaza hoe aza mamono olona ohatra, dia Jesosy ny teny hoe rehefa manao teny mandratra sy manimba ny namanao ianao dia efa famonon'olona izay. Misy koa ato hoe efa voalaza hoe aza mijangajanga. Rehefa mijery olona fotsiny ianao ka fa maniry an'izany dia efa fijangajangana izany hozy izy Jesosy. Zany hoe maika ary izy asarotiny, maika raha izay amafisiny kokoa hoe reto ara tena ilaina reto lalàna ireto. Fa izao mahatonga ny olona mieritreritra an'izany dia hoe lasa ohatrany hoe misy fiovana. Tonga dia tonga atsaitsika zao avy hatrany zao ny resaka fihinanana kisoa. Dia hoe efa voasoratra mazava hoe tsy azo atao mihinana kisoa, fa maninona ara ny lasa mihinana kisoa indray amin'izao fotoana izao nefa Jesosy milaza hoe tsy mandrava lalàna. Be dia be no miteny antsika an'izany dia misaritaka tsika indraindray. Dia izao tsy izay ihany, mety mbola tsy haintsika satria tsy ampahafantarana antsika fa misy lalàna maro be ato izay tsy hitantsika ampiarina amin'izao. Le izy tsy foana araka ny teny Jesosy hoe tsisy ho foana, fa tsy ampiasaintsika amin'izao izy dia ohatrany hoe tsy misy ohatra amin'izany zao tsy mahazo miditra ao am-piangonana raha ohatra ka hoe zaza vokatry ny firaisan'ny olona tsy fantatra. Firaisana tamin'ny olo-pady ohatra hoe misy vehivavy zany dia natao ankeriny izy dia vokatra izy dia nitoejaza dia iny zaza iny dia maloto iny tamin'ny lalàna fanekena taloha dia tsy mahazo miditra ao am-piangonana iny. Dia tsy fidina anazy ilay izy kanefa dia izay ny simpianisy taloha. Ohatr'izay koa ho an'ny vehivavy misy fadim-bolana dia tsy nahazo niditra ny ao am-piangonana. Dia fantatsika tsara izany fadim-bolana izany zavatra voajanahary amin'ny vehivavy izany. Dia ireny olona ireny koa dia tsy mahazo miditra taloha kanefa izao ireny fiangonana milaza hoe tsy azo atao mihina kisoa ireny, mampiditra ny vehivavy misy fadim-bolana ao am-piangonana ihany izy. Mampiditra ireo zaza izay vokatry ny firaisana tsy ara-dalàna ireny ao am-piangonana ihany izy. Noho izany dia misy zavatra tokony hazavaina tsara dia tsy inona fa izao: ireo lalàna mifanaraka amin'ny fanekena taloha, tsy hoe testamenta taloha fa fanekena taloha zany hoe fomba taloha, dia ireny dia tsy atao intsony. Tsy hoe foana fa tsy atao intsony satria nahoana efa tanteraka Jesosy avokoa tamin'izy nombona teo amin'ny hazo fijaliana dia ny sorona rehetrarehetra dia efa vitany. Dia ny lalàna fandraika amin'ireo sorona rehetrarehetra isan'izany ny tsy fihinanana biby lazaina fa maloto, isan'izany ny tsy fikasiana faty, isan'izany ny lazaiko teo ny resaka sasasary sy ny resaka fadim-bolana ny vehivavy. Ireny dia tsy miatra intsony satria efa vitan'i Jesosy ny famonjeny. Dia misy lalàna sisa tavela tahaka ny didy folo, dia ireny indray dia marina fa hoe tsy manan-kera amintsika intsony satria vitan'i Jesosy ny famonjena, saingy izao ampiasaina hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Atao ina hoe ampiasaina hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hanamelohana olona, tsy hosehosehoana fa hamantarana hoe zao ny sitrapon'Andriamanitra, satria hoy Jesosy hoe raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, zay mihitsy. Azo toa ary mamaky ny tenin'Andriamanitra hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra fa aza mandeha ara-pahazarana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fiangonana amin'ny fanamasinana ho amina rehetra ny hatramin'izao mandrakizay amin'ny anarana saotra Jesosy io izany teny nomenao anay. Kaive ireny lalàna marobe ireny efa vitanao no fitiavanao anay, ampianary izay ara-dinika ny lalàna hafa ahafahanay mamantatra izay tena sitraponao. Voninahitra finarinay zavako izany. Amen.
Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce nouveau que tu nous as donné afin que nous écoutions la parole. Merci pour la parole que tu vas nous donner. Ta parole est bénéfique. En ce 6e dimanche après la Trinité, la parole de Dieu qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 17 au verset 19. Matthieu chapitre 5, verset 15, verset 17 au verset 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule terre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. À l'école, dans la société, il existe des lois qu'on devra respecter. En général, lorsqu'on parle de loi, on pense immédiatement à quelque chose de dur, à quelque chose qui nous terrorise, quelque chose qui nous emprisonne, quelque chose de dur pour nous. Or, derrière la loi se cache toujours de l'ordre. Par exemple, à l'école, il y a plusieurs lois. Ne pas être en retard, ne pas marcher sur les tables, ne pas manger en classe. Quelquefois, c'est un petit peu dur pour nous parce que on n'a pas envie de nous lever de bonne heure, ou quelquefois on a faim en classe, etc., etc. Mais, si ces lois sont posées, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien derrière, il y a quelque chose de bénéfique derrière. Si on est habitué à ne pas être en retard, dans d'autres domaines, on ne sera pas en retard. Par exemple, lorsqu'on travaillera, on ne sera pas, si on est habitué à faire en retard, on sera toujours en retard. Mais si on est habitué à être à l'heure, on sera à l'heure dans nos travaux, dans autre chose. Ne pas manger en classe signifie être concentré et respecter la personne qui enseigne. Ce n'est pas parce que on a faim qu'on peut faire ce qu'on veut. De même, ne pas marcher sur les tables, c'est pour garder tout simplement la propreté et respecter les matériels de l'école. Mais en général, on ne comprend pas pourquoi on fait telle ou telle loi. Mais il faut toujours s'en souvenir, derrière la loi, il y a toujours de l'ordre bénéfique. Il en est de même pour l'Écriture sainte, les commandements de Dieu. Quel est le résumé de la loi? En quoi on peut résumer la loi? C'est de l'amour de Dieu et son prochain. Si Dieu nous enseigne de ne pas tuer son prochain, c'est parce que on l'aime. Si Dieu nous enseigne de ne pas voler notre prochain, c'est parce qu'on aime notre prochain. Il en est ainsi pour toutes les lois dans la Bible. Alors Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir les lois, mais pour accomplir toutes les lois. Si on regarde le chapitre 5 de Matthieu, et la suite, on pourra voir on dirait qu'il rend même encore beaucoup plus difficile le respect des lois. Si par exemple, les gens pensent que tuer, c'est tout simplement accomplir des meurtres, Jésus dit non, même si on ne tue pas quelqu'un, on n'accomplit pas un meurtre de quelqu'un, on ne rend pas une personne morte, mais on est fâché contre quelqu'un, on ressent de la haine pour quelqu'un, c'est déjà un meurtre. Il est dit de ne pas accomplir des adultères, même si on n'a pas d'amant par exemple, mais si on regarde quelqu'un au point de la convoiter, donc Jésus n'a pas accompli les lois. Alors vous allez dire, mais il y a des lois dans l'Ancien Testament qu'on ne respecte plus ici. Pensez immédiatement par exemple à ne pas manger la viande de porc par exemple. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres également. Par exemple, ne pas toucher aux morts avant d'entrer à l'église. C'est
également une loi de l'Ancienne Alliance. Ne pas toucher les enfants qui viennent d'une union illicite, par exemple des gens qui ne sont pas mariés. Ces enfants-là n'ont pas le droit d'entrer à l'église. L'Ancienne Alliance. Il y a également les filles qui sont en règle ne peuvent pas entrer dans l'église. Et vous savez très bien que cette loi-là ne s'applique pas pour ceux. Il y a des églises qui disent on ne mange pas de porc. Et pourtant, ils laissent entrer les filles en règle dans leur église. Et pourtant, ils laissent entrer les enfants qui sont fruits d'une union illicite dans leur église. Donc, c'est faux de dire que les anciennes lois ne sont plus à respecter. Alors pourquoi alors on ne doit pas les respecter? Alors, les lois sont toujours là. Aucune des lois ne seront supprimées. Mais Jésus les a toutes accomplies. Parce que, lorsqu'il nous a sauvés, il a fait un unique sacrifice parfait, et toutes les lois qui concernent le sacrifice ne sont plus à respecter. Le fait de ne pas entrer dans l'église quand on est en règle, ou quand on est fruit d'une union illicite, est une loi concernant le sacrifice. De même pour ne pas toucher aux morts, de même pour ne pas consommer la viande d'animaux dits impurs. Lorsque Jésus a accompli le salut, toutes ces lois-là ne sont plus à respecter. Voilà pourquoi on ne nous enseigne plus que presque les 10 commandements. Parce que les 10 commandements ne sont pas des lois qui concernent le sacrifice, mais plutôt des lois qui nous aident à connaître la volonté de Dieu. Je répète, à connaître la volonté de Dieu. On utilise les commandements pour connaître qu'est-ce que Jésus attend de nous, qu'est-ce que Dieu attend de nous. On ne les utilise pas pour dénigrer quelqu'un. On ne les utilise pas pour se dénigrer de quelqu'un, pour se mettre à l'écart de quelqu'un. Mais on l'utilise pour connaître la volonté de Dieu. Il est vrai que Jésus nous a déjà sauvés, on n'a plus besoin des commandements puisqu'ils n'ont plus d'effet sur nous. Mais on les utilise pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Si vous m'aimez, vous prendrez soin de mes commandements, dit Jésus. Donc nous devons connaître ces commandements afin de faire connaître la volonté de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion avec le Saint-Esprit soit avec nous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous toujours à respecter tes commandements et à montrer ta gloire à tout le monde. En ton nom Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
zalabea kehiravoravo tsikajafa jesosy zanakazagnahary mavelogno Semana
Havana aua Inera mula ma menga menga
mengatrianao ame fivava marongolo mandeha ampengona mahatomangaiky sare vavaky ka mavamiasanaky anao androany avadavitanao da usara tokatra fiananao da ilamigna tongotongonao ka ngiteagna ora fivava i Jesosy avao azagny sasatra sika tily asafatra
izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra meno azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 13 ny 9:20. Radio Tiany Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana hatrany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raika amin'ny 70 MHz izany.